Fianakaviana valy mianaka no voapoizina tamin'ny alalan'ny fihinanana trondro espadon tao amin'ny fokontany ny abattoir. Nalemy avokoa ireto olona rehefa avy nihinana io trondro io, izay nentina notsaboana teny amin'ny hopitaly ireo olona valy ireo. Le matrombo le tsinainy zany dia nendasina izy sady natao sosy dia karaha aty-hena izy ity matsiro dia nanandrana nihinana dia namofomofoka mihitsy. Dia iny amizay izy matinany iny tsy zavako loha marary loko zany atoko kiraikiry toy manao an'izao tsy natory mihitsy. Tonga amizay koa marary iny nanako tsako vatana. Dia fa teo amizay molitra ko tsy zavako natevina be matevitevina aby vatako jiaby reny. Dia navy nisy lehilahy zay niteny doksi ahoana hoa mato afa vivonjeo zay nihinana raha iny ambarany tsy naninona. Zay jiaby nanomboka tamin'ny talata. Ka zay nihinana raha ino ambarany tsy naninona fa nareo ndro voandraka. Ozy izy nambarany fa tsy zakanareo izy tsy zakany voavonareo. Dia raika ry nandeha nanendy azy mihitsy sady nihinana azy dia izy mihitsy nitena faible. Rehefa naraha zany reto olona reto dia nandesina tamin'ny dokotera. Dia rehefa tonga tany hoe dokotera hoe anareo mila mandeha amin'ny SOS na hoe androva. Dia nefa le vola le andanina androva ndraiky le SOS zany tsisy dia le raika amindreo foana zany ro nandesina fa le sasany zany zao mbola tsisy hoe fitsaboana karakory zany. Hoe natao piqûre foana zany hoe mba mirafa tsisy vola zany dia natao sérum zany ty raika ty le raika farany reraka be amindreo zany ro natao sérum. Dia reto zany mbola misy fanafody tsy azo aminazy io fa le vola ndesina amin'le raha moa zany tsisy. Efa tsy misy atahorana intsony ny toe-pahasalamany iray amin'ireto valy mianaka ireto izay narary vokatry ny fihinanana trondro espadon. Tolotra fahasalamana ho an'ny daholobe, io no loha hevitra noraisina mandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamana izay ankalazana isaky ny fafito ny volana aprily. Raha antsika tao anatin'ny faritry Boeny dia ny tontolo andro ny zoma 5 aprily no nanamarihana ny etsika fankalazana. Ny loha hevitra izay voizina amin'ity andro maneran-tany ny fahasalamana ity satria tsika tsy afa miala amin'izany fianakaviam-be fahasalamana izany anatin'ny organisation mondiale de la santé dia hoe tolotra fahasalamana ho an'ny daholobe fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka. Ny ministera fahasalamana zany ny fitondram-panjakana ny lala ministera fahasalamana dia miezaka mametsaka izay tolotra fahasalamana ho an'ny daholobe izay na couverture santé universelle. Ina dikan'izany hoe ny antokon'olona rehetra eto amin'ity nositsika ity dia afaka misitraka izany tolotra ara-pahasalamana daholo na aiza misy azy na amin'ny fotoana tohina na amin'ny tohinana amin'ny sarany farany ambany dia ambany zany hoe takatry ny fahefa-mividiny rehetra. Zay le ezaka ezahana apetraka amin'izao fotoana izao. Raha fitinina fohy zany ilay CSU na tolotra fahasalamana ho an'ny daholobe izy amin'ny teny malagasy dia hoe mandola sakimboka faran'izay kely dia kely afaka misitraka ny tolotra ara-pahasalamana rehetra izay ilainy mahakasika amin'ny fahasalamany ny olona tsirairay. Zay no ezahana apetraka amin'izao fotoana izao. Ny fitondram-panjakana izay mifandimby dia nanao vaintondra raha zany fanatsarana fahasalamam-bahoaka izany daholo ao anatin'ny politique générale de l'État, ny plan de développement du secteur santé na drafitrasa mpampandrosoana ny sehatra fahasalamana misy izany fanatsarana fahasalamana zany ary ny filoham-pirenena amin'izao fotoana raha taditsika dia ao anatin'ny velorany ny amin'ny fahadimy dia hoe fahasalamana ho an'ny rehetra tsy hanavahana taona. Dia fanatsarana fahasalamana ihany koa amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Nanao izany ny fianakaviam-be fahasalamana androany maraina teny bord de la mer nanao jogina zany hoe ny fampiasana vatana dia efa nisany koa fikolokoloana zany fahasalamantsika zany. Tamin'ny alalan'ny fitiliana mamaim-poana ny tosidra, ny diabeta, ny VIH sida, ny fizahana ara-pahasalamana momba ny saina sy ny areti-tsaina, miampy ny torohevitra maro ara-pahasalamana toy ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana, ny sakafo ara-pahasalamana, teo ihany koa ny fampisehoana ireo fanafody natioraly, ny fitaizam-batana, fa indrindra ireo sampam-pampianarana tokony atao mifandraika amin'ny fahasalamana, sy ireo tobi-pahasalamana maro eto Mahajanga izay hita amin'ireo trano eva mandray anjara amin'ny ty fampiratiana etsy amin'ny fibeparitry ny fahasalamana etsy Mahabibo ity.
vinavinaina ho vita ao anatin'ny 2 volana ny fanamboarana ny lalana eny amin'ny cité Tsaramandroso mahazo ny mahavoky manomboka etsy amin'ny Pont Blanc ka hatrany amin'ny rond-point eny Tsaramandroso. Manomboka ny asa ankehitriny ka ny fanesorana ireo tany ratsy mba hahazahoana tany vaovao sy tsara ahafahana miroso amin'ny tena asa no atao nanomboka ny larobia 7 ny volana aprila lasa teo. Décapage zany no atany amizao. Après le décapage zany manao mampiditra an'le béton zany le maçonnerie zany miditra manao an'le béton. Fa décapage zany na karazany terrassement zany izy. Mitovy amin'ny lalam-baovao etsy amin'ny Makiloka ny ho fivoaka ny lalana rehefa vita ary isany koa ny fanadiovana ny lakan-drano. Marina moa fa ny commune Ambonivohitra ny Mahajanga no mandray an-tanana ny fanamboarana ity lalana ity. Manana anjara asa lehibe ny Vakijery eto Mahajanga amin'ny fiarovana ny vehivavy iara-mieritreritra eny anivon'ny fiarahamonina. Noho izay indrindra no antony nomeny CDEF ny sapana ramisana fiarovana ny ankizy sy ny vehivavy ny fiofanana nomena ny mpanao gazety sy ny mpanentana fandaharana amin'ny fiarovana ny vehivavy iara-mieritreritra io. Tanterahana androany teto amin'ny CDEF Mangarivotra ny fiofanana ho an'ny mpanao gazety, ireo mpanentana anivon'ny radio, ireo mpanao gazety antsoratra ihany koa. Ny tanjon'ny fiofanana dia ny fanamafisana hatramin'ny traikefa manana ireo mpanao gazety sy ny mpanentana ireo eo amin'ny lafiny fanentanana ny vahoaka iray manontolo amin'ny fampiroboroboana ny zon'ny vehivavy, ny adiny mieritreritra ny anjadiny vehivavy ary anatin'ny mieritreritra mivondrona ao anatin'ny miralenta. Aoriana zao fiofanana izay natao izao dia anao ny andraikiny sy ny asandray ireo mpanao gazety sy mpanentana ireo anaparitaka ireo afatra sy ny tokony ho fantatra ny fiarahamonina manoloana izay adiny mieritreritra ny anjadiny vehivavy izay. Ary misy ihany koa ny fanadihadiana izay mbola ho ataon'izy ireo mba hampafantarana ny vahoaka ny voka-dratsiny ny eritreritra atao amin'ny vehivavy sy ny tsy fanajana ny zon'ny vehivavy amin'ny ankapobeny. Andray ny anjara tandrifiny avokoa ny mpanao gazety sy ny mpanentana fandaharana amin'ny fiarovana ny vehivavy iara-ny eritreritra io. Piasandreo any Manjery eto Mahajanga no nampifany ato amin'ny CDF androany. Ny antony aloha dia fiara-miasa amin'ny fiarovana ny zon'ny vehivavy dia mila mahay aloha izahay zany ireo zo fototra tokony isitrahany vehivavy mba ahafahanay mamokatra fandaharana, manao ny fanentanana, manao ny fanairana koa amin'ireo toeram-piasanay hipakany amin'ny vahoaka izay voakasika izany raha tokony andraikitra hoe misy mananjo ny vehivavy ary mitovy ny zo tokony hositrahany vehivavy sy ny lehilahy manoloana ny fiarahamonina. Ny fanentanana moa ho anay animateur radio eto Mahajanga aloha resaka eto dia manentana zany fa indrindra ho an'ny vehivavy any an-tokantrano dia mahazo ireny eritreritra ireny dia tokony tsy hipetraka ao an-trano fa tokony manatona ny tompony andraikitra nao mba hafantarana inona daholo ny zavatra mety atao sy ny tsy mety atao ary izy ireny anjaranay amin'ny any Manjery mampita ny zavatra. Androany no niatrika fiofanana ny mpanao gazety sy ny mpanentana fandaharana izay nomeny CDEF eto Mahajanga.